politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Rehefa miantsara ny lahateny Filoha Rajoelina ny talatalasa teo, teny amin'ny fitsenana ilay sidina voalohany Emirates teny Ivato, dia takany hoe ity kampaniam-pitaterana anabakabaka ity no hamonjy an'i Madagasikara sy hanome vola be ary hanafaka ny fanitrahan'ny Malagasy. No raisina tahaka ireny mandray filoham-pirenena na mpanjaka ireny mihitsy ilay fiaramanidina Boeing 777 sy ireo mpitantana tao anatin'ny Emirates. Iny eo ihany fa ny tena nanaitra dia ay ve ka zanaka lama toy ny filoha Iarena Rajoelina no nanao fifampirarahana tany Dubai ka nahafahana nametraka izao fiara-miasa amin'ny Emirates izao. Mampanontany tena ihany hoe efa mpikambana amin'ny gouvernemanta ve izany ity zanaky ny filoha lama toy ity? Sa mpanolontsaina manokana ny dadany amin'ny resaka fitanterana sy fizahantany? Sa consultant eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika sa inona? Dia tena tsy misy olona hafa mihitsy ve avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy afaka miresaka tamin'ny Emirates fa tsy maintsy ny zanaky ny filoha no nanao izany? Tsy fahadosoana mihitsy angamba no miteny hoe fa atao raharaham-pianakaviana ve ilay fitantanana ny firenena? Isaorako manokana ny zanako Iarena hoy Rajoelina, niasa mafy sy nanao izay ho afany ka nahafahana nahatonga ny Emirates eto Madagasikara izao. Nisy teratany vahiny iray ihany koa nambara fa niara-niasa taminy. Ankoatra ny aferan'ny akamakama dia raikitra ihany koa izany ny resam-pianakaviana amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fanaovana fifampirarahana iraisam-pirenena. Asa raha mba hihetsika manoloana izao ka hanao fanadihadiana ny Parlemanta sy ny Bianco na dia hitazana sy tehaka fotsiny. Efa ntaonany maro no ny andraikitra manokana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo maneran-tany ny PAN na amin'ny programme alimentaire mondial izay rantsana iray eo anivon'ny firenena mikambana. Voilà un peu ce que ça veut dire cette cérémonie et tout ce qui est assez profonde, assez importante par rapport à notre relation. Ao anatin'ireo firenena maheran'ny valopolo iseharany dia tsy ny raviravi-tanana amin'ny fanohanana amin'ny Madagasikara amin'ny lafiny maro izy ireo. Ka isan'izany ny fiatrehana ny takaitra ny loza voajanahary toy ny haitany sy ny tondra-trano. Volana septambra tsika zao nefa mijery anareo rehetrarehetra za koa nisan'izay manao akanjo mafana efa miantraika tena efa Madagasikara zany a anisan'ny tsy afaka miala ary ny voka-dratsiny io no ezahana ahena miaraka amin'ireo mpiara-miombonanto. Iray amin'ireo nosy tsy afaka miala amin'ny voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Hoy ny tale jeneraly BNGRC Andriamatoa Elako Olivier Andriakajy. Ireo firenena hafa nefa dia manana strategia izay tsaratsaraina foana sy amin'ny fanarahana amin'ny panina raha ny nambarany. Ny zavatra tsara marihana aloha tsy vao androany ny fanaovan-tsonia teo amin'ny BNGRC sy ny PAM efa nanao tsika tamin'ny 2020 dia efa nanao ihany koa tsika tamin'ny 2022 dia zao indray tsika manao dia mety anontany fa maninona. Ho fanatanterana izany dia ndoto sainan'io ny fifanaovan-tsonia ny memorandum d'entente MOU ho fanombohana ny tetikasa stratégie aharitra 5 taona eo amin'ny PAM sy ny Bureau national misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandondondoza. Fanavaozam-piara-miasa izay asehaka aktivité maro raha ny nambarany hatrany. C'est en fait la symbolique, la consacration de la qualité, de la haute qualité de coopération entre le BNGRC et le PAM, mais aussi le reflet de la coopération, du partenariat entre le gouvernement de Madagascar et le PAM, depuis le chef de l'État, la primature et les ministères décentralisés. Tsy maintsy manaraka an'izay stratégie ananan'ny PAM zay tsika ary koa manaja koa ny stratégie zay ananatsika eto Madagasikara. Ankoatra ny fiara-miasa efa misy eo amin'ny firenena roa dia kendrena ao anatin'izao ny hanamafy sy hanatsara ny ezaka ataon'ny rotonta amin'ny fisorohana mialoha sy fiatrehana ny loza ary hanatsarana ny fandraisana an-tanana ny mponina manoloana izany eto Madagasikara. Dia ny fomba hanamaivanana ilay atao hoe fahavoazana ateraky ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana zao. Aux Nations Unies, on n'est pas seul. On est une équipe de pays qui travaillent ensemble. Les partenaires financiers sont là, les ONG sont là, les partenaires publics sont là, les structures décentralisées de l'État sont sur le terrain qui coordonnent en fait le travail que fait le BNGRC. Donc c'est pour cela que ce travail est important et c'est un exemple dans le monde. Il y aura des pays qui vont arriver bientôt, s'inspirer de Madagascar pour les transposer chez eux parce que Madagascar a réussi cette mise en place de cette structure très moderne et très adaptée au monde climatique qui est perturbé aujourd'hui.
kanefa ny fananana fotodrafitrasa tahaka an'izao a manamary toerana ny vohatra sy ny tanàna ka dia raina hatrany nezaka rehefa tobe ny tanàna sy fanotsana tanàna. Notoloran'ny fiangonana orthodoxe eto Madagasikara fiara fitondrana marary vaovao ny commune ambanivohitra Lasoura. Teny amin'ny bureau commune no nanaovana ny lanonana ofisialy nanolorana izany. Dia le commune Lasoura ihany koa zany tena mila ambulance satria le ambulance teo aloha iny tena nahavitrain'olona be dia be mihitsy. Nanampy ny olona betsaka ny ambulance teo aloha raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny olona tradozy eny bypass. Eritaona teo eo nefa izay nahitana fahasimbany io ambulance io. Nitady fiara-miasa tamin'ny fiangonana orthodoxe anamboarana io fiara simba io ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Tsy namboarina intsony nefa izany fa nitonoran'ny fiangonana fiara vaovao ny commune. Aloha misy le maire ozy izy fa ividanana ambulance vaovao ianareo fa atero aty le ambulance taloha dia eo izy tanteraka ankehitriny tao anatiny roa volana monja no nanatanterahana izany rehetrarehetra izany. Laza mihitsy moa monseigneur mpitantana ity fiangonana ity fa mendrika ny fomba fitantanany ben'ny tanàna ny commune Lasoura ka izay no nanosika azy hanampy sy hitondra ny anjara birikiny. Ny commune Lasoura izay anisan'ny tena nahazo tohana avy amin'izy ireo, isan'izany ny fananganana ny lycée sy ny fotodrafitrasa maro samihafa. Ampijaly ny fokotanin'ny Adana, na ampijaly ny fokotanin'ny Lasoura, na ampijaly ny fokotanin'ny Ambohitromby, na ampijaly ihany koa ny fokotanin'ny Mahitsy izay efa antaonany maro no tsisy ndranoray mitete nefa misy teo amin'ny Jirama. Ankoatra izay dia natolotra ny vahoaka ny Lasoura ihany koa ny fiarabe fitanterana rano amatsiana ireo fokotany efatra izay tena nijaly tamin'ny famatsian'ny Jirama rano. Izahay tsy afaka ny ampiany satria Jirama ihany koa milaza fa tsy maharaka ny camion zareo le mitatitra rano atỳ Lasoura zara raha mitatitra indray mandeha isan-kerinandro zareo. Tany aloha dia ny Jirama no nitatitra ny rano amatsiana ireo fokotany ireo. Saingy tsy nisy tsony izany taty aoriana ka nampitaraina ny vahoaka. Volan'ny commune Madidio no nividanana izany. Tena miteny aminareo fa mijaly le vahoaka amin'le tsy fisian'le rano tsy tafakatra ety ambony ety intsony izany ny rano Jirama nefa ety Amandroseza no miainga. Tsy maharaka intsony ary tsy mendrika ana Lasoura tokolasy tokovavy ny hoe camion io hitaterana fako ny sady hitaterana rano. Mampalahelo zany satria tsy manana moyen afa-tsy ny commune dia indro atolotra ho ampiasaina amatsy ireo bombonina rehetra na sy bendrano manerana n'ireo fokotanindreo ity camion ity mba ho isan'andro mba tsy ady intsony ny mpatsaka rehetra amin'ireo fokotany ireo. Teny ampamaranana ny lanonana dia nanolotra mari-pakasitrahana an'ireo mpiara-miasa aminy ben'ny tanàna. Ireo izahay izay mpitondra eto amin'ny commune Lasoura